Vadika eo amin'ny taranja basketball isika rehefa avy namonjy ny fivorian'ny FIBA Afrika tany Lekera ny filohan'ny Fédération Jean-Michel Lamarson dia nisy tatitra nataony ary isan'ny nivoatra amin'izany ny fanavoazana isatsokaziny ny rafitra sy ny foto-drafitrasa ka isan'izany ny 67 hectares ihany koa izay azo fanampiana avy any ivelany isika amin'ny fanamboarana izany foto-drafitrasa izany. Voalazanao tokoa moa zany fa nisy fivoriana tany Egypte teo izay niona le atao hoe fivoriana bureau central moa sy ny comité exécutif izy raha amin'ny teny frantsay fa ilay mpitatana ny basket erany Afrika moa zany no tany. Anisan'ny dinihana tany tokoa zany ilay fiovan'ny fitantanana sy ny tontolon'ny basket eran-tany ilay atao hoe one FIBA io. Izy io moa tsy inona fa fametrahana ny fédération ho ivony tontolon'ny basket zany hoe amin'ny teny français les fédérations au centre du basket zany hoe amin'izao fotoana izao dia fantoka tanteraka ny amin'ilay fampandrosoana ny fédération internationale ka noho izany dia nisy rafitra maromaro miova tao anatiny anisan'izany ny fitantanana ny basket ny rafitra tao zany ohatra tsotsotra raha zavay koa dia amin'izao fotoana izao tsy misy tsony le confédération ny basket fa direction régionale nisy au continent apakaikikaiky kokoa amin'ilay tia fédération. Faharoa fiovan'ny rafitra eo amin'ilay atao hoe fifaninanana amin'izao fotoana izao dia misy formule vaovao izay hiatra manomboka ny 7 any ny momba ny fifaninanana eo amin'ilay lamona nomboana anazy tovitovy amin'io ataon'ny football io zany nisy eo amin'izao fotoana izao mifaninanana atongavana any amin'ny coupe du monde misy fifaninanana le retour ny afro-basket lasa isaky ny efataona miova ohatr'izay zany maromaro ary indrindrindrindra le ndresahako teo dia ny fampandrosoana ny fédération tsirairay aby isy programme anasa lehibe hoentina ty amin'ny fédération ka amin'izao fotoana izao tsika dia amin'ilay sehatry n'ilay atao hoe évaluation ozy amin'ny teny frantsay ny fédération tsirairay aby manomboka amin'ny herintaona zany dia hivoaka ny programme de développement ny fédération tsirairay aby. Ao anatin'izay mbola misy rafitra maromaro miova ao anatin'ny one FIBA zay ary anisan'izany toy ny projet tonga eto Madagasikara toy izay ndresahako teo hoe lasa mifantoka koa mihoatra amin'ilay sport fotsiny ny fanatanjahantena fotsiny fa mivelatra ny fanabeazana mivelatra ny amin'ny social mba ahatonga ny olona tanteraka ho tian'ilay taranja basket satria tsara ny mahafantatra fa ny sport dia misy koa ny fifaninanana ao anatin'ireo taranja rehetrarehetra zao ary rehefa ohatra ianao ka variana ao anatin'izay faninanana izay dia lasa ny taranja hafa daholo ny mpiarombonando ka lasa ny mpijery lasa ny fijerin'ny mpitatana ny firenena ka tsy maintsy misy an'izay ezaka ataon'ny fédération internationale ohatrohatr'izay zany izy raha tsotsorona le one FIBA fa fiovana lehibe izy io eo amin'ny tontolon'ny basket izay eritreretina ary farany tsara fantatsika anisany eo anatin'ny one FIBA io fampidirana ny NBA ao anatin'ilay tontolon'ny fédération internationale raha teo aloha zany tsy nisy an'izany hoe solitelin'ny NBA zany ao anatin'ny bureau central ny fédération internationale amin'izao fotoana izao misy solitelin'ny NBA ao mba ahafahana maka n'ilay traikefan'ilay NBA ao anatiny ary niova mihitsy moa zany rafitra fitantanana koa zay teneko ny fédération internationale dia mifandraiky amin'ilay fiovana atao zay. Momba n'ilay programme an'asa izay rahana fédération internationale aloha amin'ny alalan'ilay atao hoe fondation de la FIBA dia nisy sekoly roa zany dia EPP Antsararay ny anankiray ireo manarina izay fantatsika fa misy EPP misy ireo zanatsika sahirana voalohany nefa tena tian'ilay taranja basket satria anisan'ny sekoly izay mahazo voalohany foana mifaninanana. Faharoa misy n'ilay CEG 67 hectares izay misafidianana koa izy io satria eto akaiky ny voalohany aloha manakaiky ny foiben'ny fédération faharoa tena manakaiky ary mahazo tombotsoa mivantana amin'ilay programme an'asa izay anankiray izay miara-miandalana amin'ity programme an'asa ty koa mifananganana foto-drafitrasa izay anisan'ny tanjon'ny fédération amin'izao fotoana izao dia eo anilany CEG koa misy foto-drafitrasa iarahana amin'ny mpiara-monina maromaro izay misy kianja ilalaovana basket misy kianja ilalaovana pétanque
misy kianja ho an'ny ankizy madinika misy an'ireo aire de jour tsika miteny français ahafahan'ny ankizy manatona sady n'ilay ankizy kely manatona sady ny kianja ary farany misy trano famakiam-boky sy anoriana any fanaovana fikirakirana n'ireo internet sy ny sisa ka mifandray zany le programme anasa zay nga manao tsara fandraisa satria avy amin'ny alalan'ilay programme anasa avy amin'ny fédération internationale no misy hoety manana ao anatiny io nentina nanampiana tato amin'le fananganana foto-drafitrasa akoatra zany reto mpiara-monibonantoka ny CEPA ny fédération koa zany nisy matériel nampidiriny tao ary indrindrindrindra tsara fantatra dia programme anasa nentina teo amin'ny filoham-pirenena izy io zay tafiditra tanteraka tao anatin'ilay programme anasany manokana koa io mifanapaharihanana foto-drafitrasa sy indrindrindrindra ny fampiroboroboana amin'ny fanatanjahantena eny an-tanàna manakaikikaiky ny tanora dia mifanojo tanteraka le izy dia miaraka ny fanoana teo moa zany raisina ho andihany voalohany izy io zay zany mandraisana anazy raisina ho andihany voalohany amin'ilay projet d'infrastructure zany misy tanàna hafa efa jeren'ny fédération amin'izao fotoana zao eto Antananarivo andeha amin'ilay andihany faharoa raha ohatra ka tsisy ny sampona tsy mora moa le izy satria misy fijerena momba ny terrain ao tsy mora ny azahoana amin'izao fotoana zao toerana malalaka anaovana zany faharoa fahazahon-dalana any amin'ny tompona ndraiky sasamy hafa ary fahatelo indrindrindrindra no entimanana ao anatin'izany